ny agnatin'ny fandaragna point carré no misy atsika ny amin'ny fotoagna zio ty hitantsika fa resaka kolontsaigny no mentsika saitra maventy ny anty zay dia neto agnaly fisaoragna feno antsika jiaby zegny ny mahay maro miaraka aminay ny agnatin'ny fandaragna point carré ity ary isaora agnatin'izay koa rompanakanto maro samihafa zegny ny magneky ny asaintsika hitafatafa miaraka amintsika eto ny anty dia miavaka ely ny vahintsika satria tanora izy kanefa managna ny talenta mampiavaka azy tsiry no vahintsika ny agnatin'ny ity point carré ity ka ho zay hoe salagnitry Salam ya banini honai Salam maiyezai wanareu nungu ya be Avia munine Zotsara ataweza Avie twinza iza wenyene Avie twinza iza waba Manandra utalilie, manandra usafire, manandra wambara, wanareu haya mandini ha. Avie twinza iza wenene, avie twinza iza waba, hianga varat, hipayanana. Ipayare ambe Lunike tihanay na reu Bali tiangatangata ke Lunike tihanay na reu Lanandria Bali tiangatangata ke Uzawo Futuro zaidi hapa umeutipira nutama hanintiniti angatangata kuzao Futuro zaidi hapa umeutipira nutama hanintiniti angatangata kuzao Eka izy teo hoe agnavaratra satria izy avy agny atsimo fa tsika ndray dia hoagny agny atsimo miarabanao tsiry tonga sony eto amin'ny point carré salanitra Jean-Luc salanitra tsika rehetrarehetra tokantrano any zay mpanaraka ny point carré dia faly mivahiny atao amin'ny fandarana tsiry ve tsisy fotoana mba tsangobo ny agny atoliara tsangobo misy fotoana satria tany na be tany tena nazahoana ny mozika koa zay voiziko dia misy fotoana tsy angobo fa hitako hoe zay ao anatin'ny mozika tsy maintsy voyage ianao raha ohatra te hivelatra ao anatin'ny mozika ny misy amintsika vozao no ataontsika hoe mafantatra bebe kokoa an'izay mpanakanto tsiry izay fa kanefa mialohan'ny tsiry zay ny fantatsika zao efa nanao mozika ihany izy taloha efa tagny amin'ny faraiky ambin'ny folo taogna anao efa niaina atao anatin'izay mozika zay mba hatantara ho anay nanao ny debut-ny tsiry tamin'ny voalohany tamin'ny resaka zavakanto ty zavakanto voalohany aloha ny tena marina fitiavana nandeha alohan'le izy satria hatramina kely araky ny tantarany mamako anazy tsy matorony za raha tsy alefa nirany antatina le pira-pivavana hitantsika maizy anazy dia mazava ho azy tao anatin'ny évangélika ny tena nitezanana voalohany tena isa hoe base ny angako tao anatin'ny fiangonana dia efa nandeha ny fotoana nandeha ny andro dia lay tafiditra lalina dia tafiditra tao anatin'izay hoe sehatra ny hoe professionnel zay anisan'ny hoe artiste voalohany niarahako tamin'izay groupe tany atoliara groupe azo lazaina hoe sady local izy ny international satria efa nandrara tamin'ny fanana fi zay monsieur zay dia tafiaraka taminazy za dia tao zany ny exploiter ny zavatra tiako zay hoe mozika zany mazava ho azy dia tao anatin'izay tsy navelan'ny tsiry mihitsy le mozika fa nitohizako foana satria nisy fotoana namita fianarana tany Tamatavy dia teo ny nanomboka ny aventure rehetrarehetra izay nahatonga nahatrano tany Sainte Marie nahafahako ny fampizara tamin'ny groupe maromaro izay mpanao ping be anisan'ny hoe traditionnel koa satria za tao nitaiza tao anatin'ny traditionnel tsapiky
tsapiky sy ny traditionnel avy anazy sud zany bebe kokoa fa nefa tsy nanaiky za fa tsy nandeha za nitady hoe inona koa mozika akoatrana atsimo ahafahana hoe mozika malagasy mihitsy zany tao anatin'izay fotoana zay de tonga tany Sainte Marie nifampizara tamin'ny groupe Fafasy Raoult Pointy izay hoe tena anisan'ny mpanao an'izay hoe vakotrazana zay mahafinaritra anahy le izy satria hitako hoe nanome expérience be ana donc zany raha ohatra hoe mijanona atao toliara foana za mihindra fa mety hoe tsy nivelatra zay mozika zay atao zay tao anatin'izay fotoana zay nisy maromaro nijaly madinidinika tao anatin'izay nisy combat be fa tiana moa le izy de teo niaritra teo de tanatin'izay nahitako izy mivady zay fantatra anareo tsara mbola miaraka aminahy miara-miasa aminahy hatramin'izao Mako Entertainment Chaîne et Denise de tao no mifankahita tamin'izao nahafahako niditra tao anatin'ny mozika moderne hip hop sy ny mozika hoe fantatsika tsara ny afro sy ny rehetrarehetra tao amin'izay no nahafantarako ny mozika moderne de amin'izao miezaka manatambatra an'izay hoe moderne sy mozika malagasy zay mba ahafahany satria ny tanjoko ny ahafantarana Madagasikara bebe kokoa anatin'ny kolotsaina zay ananana raha ohatra hoe mizantsiry sady beatmaker sady ihany koa no compositeur no mpagnarena resaka interprétation maro samihafa igny izay de ny tegna tongavany agnatin'izay hoe ny am'izao fotoana zao aia tegna misy tsiry agnatin'izay sa hoe mbola samby atao daholo zay casquette maromaro anagnanao zay ny tena marina raha hitena hoe samy misy anahy tena marina tenao zavatra vaovao te tondra rivotra vaovao nefa izy zany tena marina tsy vitan'olona rehetra tsy vitan'ny fa mila fifanampiana entre ny samy artiste sy samy manana maiza azy ary manana ny tena cultureny be tsika eto Madagasikara de nefa afaka tsara zay zavatra zay amperana ao anatin'ny hoe rivotra am'izao zany afaka amperana tsara afaka mamoaka zavatra vaovao ary zay zany zany tsira voaka anatin'ny iran-tsira zay voaka am'izao any marobe izy ho avy ao de zay ny tanjoko hoe nahoana ny ahafantarana ny Madagasikara any ivelany ohatrany anisany hoe isan'ny tena hoe tsara tiako ianarana zao nianarako mihitsy ny nigériane nisan'ny tena lasa natanjaka tao anatin'ny kolotsaina nisan'ny hoe tena azo lazaina lasa voalohany zany natao hoe afro nisan'ny nigériane de anisan'ny hoe mampitiakataka zany zay zavatra zay nefa zay mila firaisankina entre ny samy eto atoerana ny artiste eto atoerana zany zay samy manana an'izay hoe manana maizana zay tsy hainy tsy resaka amitsira izy koa tsy amin'ny ny anao sy ny gitara mba tiako mba tantarainao koa ny tantaranao sy gitara koa amin'ny ankapobeny satria io ny isan'ny hoe ahaizana anao même si anao miaraka ampanakanto maro samihafa mbola miresaka fitindrina amin'ny gitara manao koa tantaranao sy gitara ny gitara ny tena marina tsiry taloha tena tamin'ny voalohany tao anatin'izay hoe tena mihira zay fotsiny tsy nieritreritra hoe hopitely be na ohatran'izany satria tao anatin'ny hoe pira zany za te anatin'ny monde traditionnel de tao anatin'izay tena tia mianatra ny instrument rehetrarehetra za de tao anatin'izay nizako nianarako ny instrument rehetrarehetra izay nahafahako na gitara basy batterie tao anatin'izay satria zay zavatra rehetra zay nizako ny exploitena nianarako zany na de hoe tsy tena hoe voafehy be le izy fa ito amin'ny gitara moa zany taty arina no tena nahafantaran'olona ana de za tia mametraka zavatra présent zavatra mipetraka ao anaty lohan'olona de hitako hoe taty amin'ny côté gitara le izy no hitako hoe voarain'olona kokoa de tao zany no nezaka ny velabelatra sy nitady zavatra afahako mametraka ahafantaran'olona ana hoe rehefa mandeha le gitara de fantan'olona hoe hitsiry zay na ohatran'izany raha tamin'ity taogno 2024 ty agnisan'ny hoe nampisogadiny tsiry kokoa ankoatran'le iranao zay ny nivoaka votsy le hoe anjarako misy hoe belina sy ny tariny jiaby zay ka mampatiango tany koa hoe raha vao resaka mozika ny tsiry de ino aby ny karazan'hira zay nefa navoakanao ka hoe talohany reto anjara sy belina reto somary tany saitsika vetivety zarako roa angamba ny tantara satria taloha tsiry tsy nandeha tamin'ny anarako rery za fa misy fotoana nanana groupe atao hoe sahiry izay ny tena hoe niditra ny lofo tena tao anatin'izay hoe monde traditionnel zay misy resaka tsapiky nataonay sy ny traditionnel mitovy any fenontsika matetika rinjava digary tao anatin'izay sorta musique du monde zany de tao anatin'izay zaho
ny velabelatra nitsofoka tao anatin'ity hoe monde moderne araky le teneniko teo de niezaka nampitambatra an'izay de ny mozika nataoko zay teneniko zay zany tao anatin'izay hoe sahiry zay maro be ny hira nataoko tena maro efa misy miparitaka amin'ny YouTube any de hoe tamin'izay groupe sahiry zay fa efa nandeha rery tsika de nanao hira mpitiavana akabeny satria ny anisan'ny tena hoe base ny olombelona manko resaka fitiavana de fa nisy hira maromaro zay efa mivoaka anisan'izany isan'ny diso any misy hira audio maro be efa mivoaka fa le clip aloha zao ny teneniko satria ny tena hoe matetika tena hoe ahitan'olona sy ahafantaran'olona ny tarehako isan'ny diso any zay clip voalohany navoaka de après an'izay nisan'ny ovaliko anisan'ny be mpakafy anisan'ny ahafantaran'olona ana de clip fa telo iny beline iny izay nataoko tany anosy be iny tanàna tsara eto Madagasikara zany mazava ho azy ketraketan'olona manko hoe tsy be anandafy nanao an'iny clip iny fa nanao eto Madagasikara tena maro be ny tanàna tsara afaka mbola anaovana eto de farany ataoko iny tany Morondava iny ohatra zany hoe ataoko fitiniko anaty akapobeny le izy zany tiampiseho mihitsy zaho hoe malagasy manan-karena zay angamba anaovako tenenako anazy de miezaka za zany mandeha partout mampiseho an'izay arena ananan'ny Madagasikara zay na ny kolotsaina zany na ny toe-karena zany na ny zavaboary zany agnisan'ny nafinaritra anao manokana anao resaka zay anosy be zay misy fampiarapianao niaraka tamin'ny Sido zay avy agny amin'ny agny mazigny raha meso lohatenin'izay hira izay ny azonao ambara magnodidiny an'izay manodidina ny Sido sy ny fiaraha-miasa tena marina anisan'ny tena miara-miasa be zay satria izy ao anatin'izay hoe resaka tourisme zay anisan'ny manome valeur ny nature eto Madagasikara anisan'ny sarako be anazy ary anisan'ny ide farany tiako taminazy ary nampatonga anahy hoe alohatsika hiara-iasa andao tsika anao zay zavatra afaka atao mba manome valeur an'izay hoe Madagasikara zay de tena miara-miasa akaiky mihitsy zay am'izao de iny moa de izy koa anisan'ny ao anatin'ny mozika koa izy manana ny maizy anazy koa i Sido de nanao zay ny fampiaraha-peo iny zay famparitaka any koa jerevinareo any amin'ny réseaux sociaux any mahafinaritra be raha vao mahino any tsily na dia io zany ataontsika hoe ny fisian'ny mozika zay ataontsika hoe somary plutôt moderne kokoa de afrobeat sy ny tariny jiaby nefa nao somary hoe tia metrika resaka kolotsaigny ny agnatin'ny zay resaka tontolon'ny mozika amin'ny ankapobeny izay de zany ve tsy ho sarotro tsy za tena tia manao défi satria ao anatin'ny fiainako tao anaty le défi mihitsy hitako hoe nampandroso ny zavatra zay nataoko sy ny échange partage donc matoky za hoe raha ohatra hoe ohatr'izao ihany zany le aluran'le izy mifampizara mifampiresaka ohatr'izao misy fandarana ohatr'izao de afaka za matoky hoe tsy sarotra ihany le izy raha ohatra hoe tena hoe miray iny satria zay ihany manko zay zavatra zay ihany io zany sarotra be ny avitana hoe enao rery ohatra anazy zao mahafantatra za beatmaker afaka manao ny hirako za afaka manao ny ide retraretraka afaka mamorona za fa za mbola mahita hoe tsy sarotra ihany raha ohatra hoe za rery no hiady an'le komba ohatrany hoe zao nataoko tamin'ny anjarako iny zao normalement za raha ohatra misy olona zao miteny itsira nga beatmaker manina tsy nataonao ihany fa niarako niasa tamin'ny monsieur Daval iny satria zay tia ametraka an'izay hoe mana akoatran'izay tia ametraka koa zao hoe maro tsika mana-talenta eto donc afaka tsara zany mavahita zavatra tsara rehefa miara-miasa marina zay ohatran'izay dina ankoatra zay izy volanao zay ny taritra fa tsy regny isa miara-miasa amin'olona be deabe ohatra zao rehefa mijery clipnao maromaro ihany ny olo zagneny hoe iarahanao miasa agnatin'izay fa izy koa misy ny afitra zagneny alefanao any Daval satria izy nagnisan'ny ny partage le ranao vaovao le anjara de satiny hoe mahay be izy io bandy io de sy mambara makasika zay koa afaka mbarany momba ny Daval aloha kokoa anazy Daval anisan'ny nanome force ana anoy tanatin'ny mozika tamin'ny voalohany manko za tsy tena nieritreritra be hoe anao studio anao hianatra amin'io côté technique natao hoe resaka mixage et mastering et tout anisan'ny tena hoe nahafahako nanana tsika efa hafa ny fiarako tamin'ny Daval ary nahafahako nametraka zavatra satria Daval manana expérience ary manana zavatra izy ao aminy de isarako manokana izy ary tsy voavaliko ny zavatra nataony anahy de big up Facebook be ny alohan'ny maro-panagnatsika anazy efa antenenao ihany ty eo hoe anao dia miara-miasa amin'ny Mako Entertainment ny fotoagna azy ty miaraka amin'ny Shana sy Denise fa zay mba agnisan'ny mba dia fantatra hoe mba manakory mareny toetrin'olona re mariny amin'ny andafalo tsy tena anisan'ny artiste
tena hoe anaty foko izy mivady satria tena tia mizara zareo. Za zany sady misy toetra kely tiako ianarana am'zareo satria zay fizarana zay. Anisany sady tia mizara zareo mametraka an'izay hoe Madagasikara zay foana hoe Madagasikara aloha zay vao manaraka ohatran'izay tsy hoe fitiavatena fa hainareo tsara hoe hafa ihany koa ny teny de anisan'ny hoe tiako zay satria nahazo expérience be za tamin'izy mivady na côté hoe satria matetika fieritreretan'ny artiste zay anisan'ny vao hoe hitsofoka anatin'izay hoe artiste zay hoe mamorona de manao clipy de amoaka clip de avoaka zany le izy fa tsy zay ny ao anatin'ny artiste ndrindrindra Madagasikara no resana ka ny andafy izy tsy ohatr'izay any andafy misy hoe côté ty manager ty mikarakara ny akanjo ty zao ty ary fa eto Madagasikara mila fantanao daholo ny hoe côté marketing ny technique ny rehetrarehetra marobe zany zay mila tsara ho fantatra ny tanora zay tsofoka anatin'ny sehatra an'le mozika donc azoko lazaina hoe sady sarotra mora ihany zany le izy ao anatin'izay zavatra zay satria tsy maintsy mila mahafantatra an'ireo côté rehetrarehetra reo anao amin'ny fomba ohatrany ahoana za no amoaka an'izao de inona ny tokony thème na hira tokony avoaka amin'ny fotoana ohatr'izao de zay zavatra zay tsy fantako raha tsy avy tamin'izy mivady donc raha momba an'zareo sady masika ihany zareo nefa masika tsara masika be nomoka filaza zay fa zareo tena mahafinaritra ary nisy chance za nahita an'zareo marina zay de isarantsika tsiry ny vahiny tagnatin'ny fandaragnatsika point carré ty izay ary ihany koa olazaiko eto satria agnisan'ny ataontsika hoe nagnasa tsiro manokana ihany koa ny agnatin'ny fandaragna ty diary zareo avy amin'ny S de Tour nangisany natao hoe surprise ho antsiro mazay zareo no agnisany hoe manosika ihany koa mifagnampy ny agnaty zay tontolo ny zavakanto izay de izy koa misy ny ataoko hoe afitra ampitainao ho an'ny tanora zegny any hoe tia hiditra na koa efa agnatin'ny tontolo ny zavakanto ty izay tsiry mba ino afitra ampitainao any zareo raha ny afatra tiako ampitana matetika tao anatin'ny reny hira zay navoaka kely matetika betsaka milaza hoe marobe ny zay simba ny rivotra am'izao tsy hoe tsy ratsy le rivotra am'izao tsy hoe tsisy kanto misy kanto fa zao apetrao le signature hoe mahagasy anao anatiny le rivotra avao zany eo ihany fa fangaro de raha vao mifangaro de ahitana zavatra vaovao donc zany ohatrany hoe zavatra nafangaro zany de nahitana tsiro vao ohatra hoe tsiro samihafa zany ohatrany hoe tongolo lay zany miaraka amin'ny hena afangaronao de hafa mihitsy tsirony sy izy hena rery sy izy miaraka amin'le tongolo lay zavatra ohatran'izany zany donc tiako tenenina apetrao le identité raha vao nomboka hitsofoka anatin'ny sehatra mozika ianao de raha vao ekeninao hitsofoka anatiny io de mahaiza mitondra tena hoe aiza no tokony ataoko aza manenjika buzz tena miteny an'izany za aza manenjika buzz fa tsy ratsy ny buzz fa aza manenjika an'io satria manimba kolotsaina be izy io manimba kolotsaina be le buzz de raha ny conseil zany ho an'ny tanora jeune artiste zay hitsofoka manaova ny kanto foana de apetrao ny identité hoe gasy ianao marina zay ho antsika zegny ny hoe tia azo ny vaovao bebe kokoa mahakasika antsika de managna page Facebook izy sify zay misatsika ao de hitatsika ao ny mahakasika izy sy ny zavakanto izay fangatagna amin'ny anany aty amin'ny farany miangavy anao tsiry mba ihira le Belina igny agnisan'ny ataontsika hoe miavaka zay mozika ny tsiry izay etiany koa magnampisoragna feno ho antsika jiaby zegny miaraka aminay ny agnatin'ny ity point carré ity azadigna ataovanio amin'ny commentaire hoe zao vimpanakante zegny hoe hitanao tokony mba ho asaintsika ny agnatin'ny ity fandaragnatsika point carré ity izay ho antsika jiaby zegny tera yasa aminay mivelatra ho antsika ihany koa izay mba afatsika magnapetraka miaraka tokony izy ny resaka zavakanto zay amin'ny ankapobeny de zao ary amiako sehatra itsiry hira ho antsika le hoe Belina hoentsika amaranagna ny fandaharagna ity Zambela nini ajaja sua volo Belina mbela tsy manahany we ajaja tsy miavo tsy raha ty fanahy any we
tsy takorotaky tsy tea ale Belina fitiavako anao koa mare Belina soa alla valie tiako alako vale eteako marupani fa fiteako azufa mafibe Seko fa mandeha le famitiline Tsy fandiko fampela soka Belina Mipetsika mavace Eka Belina Beline Belina tiako alavale Belina Mipalipali tsy ty masuko Lafa mandalo ria Belinako Tavela aminao koa ty jere Le tena iavao ro mampafoka nine Lefa iavao ro mamini aiko Soa alla valie Tiako alako valehi Le teako marupani Fa fiteako azufa mafibe Seko fa mandeha le famitiline Tsy fandiko fampela soka Belina Mipetsaka mabate Eka Belina Belina tiako alavale Belina Belina talaka cavallo Oh Belina Murasotsina hoan'ny makaraka indray Mankasitraka tompoko Tena easy Sakatsinino zake anao tiazako Tanteraka le nofinofiko Afaliagna tsomby tratragna nyanaye Matsapa mahere Aza manay fitiavako anao tsy uvere Agnovanara anao zegny tsisy Anaovanara anao zegny tsisy Agnorigna tonkantrano Ke iara idoko anao aminahy Ka omeva Ke omafito koatragnatsika Anao no anjarako Tegna anao Anao no anjarako Anao no anjarako Tegna anao Anao no anjarako Sangi Ni fitiavagna Amiko zegny tsy kilano Fa fitiavako anao io Fa fitiavako anao io Tegna makaty azako amiako jiaby Matsapa mahere Aza manay fitiavako anao tsy uvere Agnovanara anao zegny tsisy Agnovanara anao zegny tsisy Agnorina tokantrano Ke iara idoko anao aminahy Ka omeva Mafito koatragnatsika Anao no anjarako Tegna anao Anao no anjarako Anao no anjarako Tegna anao Anao no anjarako
Record.